Ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Anio alakamisy fa 14 Janoary. Indreto koa ny fitiavan'Andriamanitra antsika ry havana. Velonaina indray ka hatrapamonjena. Dia faly miarabantsika amin'ny anaran'ny Tompo, dia ho aminareo anie ny fiadanana ary ho amiko koa. Andeha ry havana naraka indraintsika ny mofinaina voalahatra anio dia ampitombo ny finoantsika indray izany ary ampiorina antsika amin'ny finoanan'Andriamanitra izay maneho ny maha-Andriamanitra azy amintsika ry havana. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra ranay izay ny an-danitra indreto izay faloko satria afaka mandray izao fitaovan-tseratsera izao ndray hifampionanay. Misaotra anao Tompo fa mbola velonainy izahay rehetra ary misaotra anao koa ny fitahiana rehetra izay nataonao taminay. Indroary amelona anay indray ny teninao Tompo, ka ampitombo ny finoanay ny teninao, ampahery anay ary ampiorina anay tsara, halalanay ny maizy azy ianao Andriamanitra. Ary dia mba afaka aneo izany koa izahay eo amin'ny fiainanay rehetra. Fa nay masina ary ny aoka hiasa ao aminay, hitari-dalana anay, hanolo-tsaina anay ary aizanay mitahiry ny teninao. Nefa mo Jesosy dia tsy ho tanteraka izany raha tsy afaka mandray izay ny famelan-keloka izay omenao anay, satria ny fonay dia vesarany ota ary dia tsy manana anjara ao anatinay ianao Tompo. Ka izany no anatonana ianao mamelà ny elokay Jesosy. Diovy ireny fonay mba tena hanana finoana matotra izay, hanana finoana miorina izay, ary ampandroso ny Jesosy ho tompo sy mpamonjy anay eo amin'ny fiainanay rehetra. Dia misaotra Andriamanitra raha eo no nanomezanao anay an'i Jesosy Kristy, fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia voavonjy izahay. Mitenena ary aminay araka ny fombanao Andriamanitra. Misaotra indrindra Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anaraka ny vakiteny sika ry havana, arak'izay hita ao amin'ny bokin'i Joba 2:20 dia ny 1:1 ka hatramin'ny 9. Joba 2:20 ny 1:1 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Joba dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe: fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy azo ferana amin'ny fisainanao. Iza ny mahatakona ny fisainanao amin'ny tsy fahalalana? Koa dia nilaza izay tsy fantatro aho. Dia zava-mahagaga loatra amiko izay tsy takatry ny saiko. Mifona aminao aho, miaino aho, fa hiteny aho. Anontany ianao aho, ka mpafantaro. Fandrenesy ny sofina ihany no andrenesako anao. Fankehitriny izao kosa dia ny masoko ny mahita anao. Koa dia miaiky sy mibebaka eto amin'ny vovoka sy ny laveninao. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Misaotra an'Andriamanitra tsika ry havana, raha afaka mandinika izao teny nomena voalahatra tamin'ity maraina ity. Miavaka koa mantsy izy amin'ny sany boky satria mitantara fiainan'ny olona anankiray izay lazaina fa tena lehilahy marina sy mahitsy sady matahotra an'Andriamanitra ka ny fadiny ratsy rehetra. Kanefa raha ny tantara ny jerena dia niara ny zavatra mafy izy, dia ny fitsapana na ny fizan-toetra izay nanjo azy izany. Ary dia eo amin'ny tantara hita ato anatin'ny soratra masina dia mafy tokoa raha nanjo an'i Joba ry havana. Izay manamarika fa Andriamanitra izany dia mizaha toetra ny olona. Ary Andriamanitra
dia tsy maka fanahy akory fa ny devoly ihany maka fanahy, manatanteraka zany asa fakapanahy zany. Fa eo am-pelatan'Andriamanitra foana nefa zany, na dia manao an'izany aza Satana dia asian'Andriamanitra fefy tsy azo oharana ao. Hitantsika amin'ny toko voalohany sy faharoa eto amin'ny Job zany a, fa nanao an'ilay asa fakapanahy ny Satana, fa voafetra n'Andriamanitra hoe zao ny tsy azonao atao. Tamin'ny voalohany dia zao hoe io ary asio izy fa hatreto ihany no azonao atao ary Satana. Dia nasian'Andriamanitra fefy zany, dia tsy afaka nihoatra an'izay i Satana. Hitantsika amin'ny andiny faharoa ambin'ny folo dia hoy Jehovah tamin'ny Satana, indro eo tananao ny ananany rehetra, fa ny tenany ihany no aza nijiranao ny tananao. Dia tanteraka zany ry havana, fa nanao zay ho afany tokoa Satana, fa ny tenany kosa tsy voakasika. Fa misy koa ry havana ny fakapanahy faharoa izay nataon'ny Satana, dia hoy indray Jehovahandriamanitra tamin'ny Satana amin'ny andiny fahaenina, indro eo an-tananao izy ny hainy tokana ihany no azo asiany. Dia vondra ny tenany manontolo narary. Nefa zany rehetra zany dia mbola ilay fefy teo anatrehan'Andriamanitra izay napetrak'Andriamanitra hoe tsy azo kasihana ny ainy dia mbola velona izy. Velona soamantsara izy. Mafy ry havana zany hoe niara-ny fizahantsoetra zany kanefa ny hita dia nijoro tamin'ny finoana izy hatramin'ny farany. Ary na dia ny vadiny aza dia mba saika raisy ihany teo amin'ilay fizahantsoetra. Mafozy an'Andriamanitra dia oka ianao faty ry Joba. Fa i Joba kosa dia nijoro ary teny malaza zay haitsika tsy injery zany ary fantatry ny kristianina zany. Fa hoy izy taminy andiny fahafolo amin'ny Joba faharoa zany, tahaka ny teniny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao, moa ny soa ihany vao raisitsika amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa tamin'izany rehetra zany dia tsy nanota tamin'ny molony Joba. Zay zava-nisy ry havana, nijoro tamin'ny finoana izy. Zany hoe tsy nahampisaraka azy tamin'Andriamanitra mihitsy izany herin'ny fakapanahy zany. Kanefa dia velo-tarahina moa Joba, reny namany, tonga amin'izay reto namany telo lahy ao ry Elifaza, ry Bildada Sohita, ry Zofara, namany telo lahy zay tonga namangy azy ry havana, ary dia nitondra teny taminy. Izany teny izay nataon'izy telo mirahalahy taminy dia nahitana fa tena nifampiresaka izy ireo zany. Ary dia ady-hevitra in-telo taona moa no hita ao. Ny roa voalohany dia mizara ny fomba ampijeriny tamin'ny Job izy ny amin'ny zavatra nisy teo anatrehan'izany hoe fizahantsoetra nanjo azy zany. Ary dia mamaly hatrany moa Job zany, teny famaliana fa mifampiresaka. Ary ny kolotsaina moa ry havana dia tamin'izany fotoana zany dia nisy hoe matoy ianao niaran'izany zavatra zany nanota tamin'Andriamanitra ianao. Ary valin'ny fahotanao natonga anao niaran'izany ady mafy zany fakapanahy lehibe nataon'ny Satana. Nambara tamintsika teo zany ary indrindra niaran'izany hoe tena mafy ny zakaina izany. Fa le fampiresahana ady-hevitra fahatelo farany dia Elifaza sy Bildada ihany no miteny eo dia mamaly Joba fa Zofara zany tsy niteny intsony. Ny zava-misy dia izay ady-hevitra ny fanaovan'izy ireo zay zany dia nampiseho indrindra fa izao no hevitra tamin'izany. Fa misy anankiray lehibe ry havana izay tsy ho adinotsika. Manomboka eo amin'ny Joba 7:30 dia eo Andriamanitra sy Joba indray no fampiresaka. Miteny Andriamanitra ry havana. Eo amin'ny Joba 7:30 ka hatrany amin'ny toko 7:5 dia eo ahitana ny teny voalohany nataon'Andriamanitra tamin'ny Joba. Ary eo amin'ny Joba 7:3 ka hatramin'ny 5 dia valitenin'ny Joba indray no hitantsika eo. Io zany valiteny voalohany nataon'i Joba. Dia eo amin'ny tsy nijanona tamin'izay fa mbola niresaka fanorony iray izy. Dia Joba 7:7 ka hatramin'ny Joba 7:7
dia ny tenin'Andriamanitra faharoa indray no hitantsika ao ry havana. Ary dia eto amin'ity Joba 2:20 dia nivaly teny faharoa izay nataony Joba tamin'ny Jehovahandriamanitra no hitantsika. Mamaraparana indrindra ny bokin'ny Joba, izany teny nataon'Andriamanitra dia nivaly teny nataon'i Joba tamin'izany. Tinambara dia izao eo Andriamanitra maneho ny tenany amin'ny Joba ary dia mifampiresaka izy. Ary ty eto amin'ity Joba 2:20 dia asehon'i Joba fa fantany amin'izay ilay Andriamanitra, fantany amin'izay ny teny izay tian'Andriamanitra mbara ny hevitr'Andriamanitra izay tiany ho lazaina aminy. Ka voalohany indrindra ry havana dia raha mijery izany tsika eto dia mba hitako hoe Joba dia manaiky izy ny fahalebiazan'Andriamanitra. Joba dia manaiky ny fahalebiazan'Andriamanitra. Ka ny voalohany dia asehony fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Fa haizana moa dia asan'ny saina izany. Rehefa miresaka tsika hay dia fahaizana ny eo an-tsaina. Ka ambaran'i Joba fa tena mahay zavatra rehetra tokoa Andriamanitra, dia tsy azo ferana izany fisainan'Andriamanitra izany. Eo amin'ny 9:2 nahitantsika an'izany. Izany hoe tamin'izany zavatra rehetra nanjoan'i Joba izay tena niainana izany, ary hamarin'ny tenin'Andriamanitra taminy dia maneho indrindra fa hay mahay zavatra rehetra ty Andriamanitra ty. Izany ohatra raisitsika fotsiny hoe fefy nataon'Andriamanitra. Raha niara-ny fizahantsoetra izy dia nasiany fefy izany eto ry Satana. Tsy azona oharana izany satria Andriamanitra aloha dia tsy makafana olona ary tsy azon'ny olona laim-pana izany Andriamanitra. Fa ny Satana manao izany. Ary matoa lavon'izany fakapana izany no niota ao anatintsika ry havana. Fa noho izay fefy nataon'Andriamanitra, Andriamanitra mahay zavatra rehetra izay dia isika olombelona rehefa hiara-ny fizahantsoetra, hiara-ny mafy angamba osintsika, misy zavatra midona amintsika, dia tokony hatsiaro saina mandrakarivotsika hoe hain'Andriamanitra ny mitondra ahy eo anatrehan'izay. Zakako izany. Ary izay ilay fisainan'Andriamanitra tsy takatry ny sain'olombelona izany. Dia Andriamanitra misaina hatrany ny mahasoa ny olona, misaina hatrany ny mahatsara ny olombelona ry havana, ary mampiseho indrindra ilay fitiavan'Andriamanitra azy izany. Fa eo anatrehan'izay mantsy ny fisainan'ny olona ry havana dia fisainana feno tsy fahalalana. Dia izay no mahatonga antsika rehefa feno tsy fahalalana tsika satria tsy mahatakatra ny sain'Andriamanitra na ny hevitr'Andriamanitra. Tonga ilay monimonina, ilay menimenina mandragariva. Dia indraindray tonga zavatra mahagaga antsika satria tsy takatry ny saintsika ilay zavatra ataon'Andriamanitra amintsika ry havana. Fa na izany aza io tsy fahalalantsika io tsy mahatakona ny sain'Andriamanitra fa mbola miasa hatrany ny olona. Azay nilazan'ny ten'Andriamanitra ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemenareo. Andriamanitra tsy maintsy miasa maneho ny mampamonjy Andriamanitra marina azy. Hain'Andriamanitra izany. Fa isika olombelona ao anatin'ny tsy fahalalana. Inona no atao ry havana? Inona no ataontsika? Ny ataontsika dia ny fanekena. Izany maizy azy n'Andriamanitra izany mahay ny zavatra rehetra ary tsy azo ferana ny fisainany. Hitantsika amin'ny 9:2 izany. Fa zavatra hita ry havana dia izao hoe raha ambara koa fa manaiky ny fahalebiazan'Andriamanitra Joba dia nanatona an'Andriamanitra izy ka mifona amin'Andriamanitra. Mifona amin'Andriamanitra. Eo amin'ny 9:1 dia milaza toy izao: mifona aminao aho, miainofa hiteny aho hoe hanontany anao aho ka mpahafantaro. Mibebaka matsiaro izany tsy fahatanterahana. Dia mifona ry havana. Manambara ny fahadisoana rehetra eo anatren'Andriamanitra. Eo amin'ny 9:9 mantsy dia milaza toy izao: koa dia miaiky sy mibebaka eto amin'ny vovoka sy ny lavenina. Miaiky izany tena anambarana indrindra ilay miaiky ny fahotana. Fa rehefa miaiky ny fahotana tokoa tsika dia izay no andrasana hoe diso Andriamanitra. Misy zavatra tsy mety nataoko, misy zavatra tsy takatro ny saiko. Dia izay fiaikena izay dia andrasana amintsika arahana ny fibebahana. Zinona moa tsika ry havana vovoka sy lavenina ne? Izay mihitsy no ambaran'ny Joba eto, vovoka sy lavenina
kanefa na izany azy a dia sandratr'Andriamanitra mbola hanana indray ny fitahiny a, satria tsy nahafaty akory ny fizahan-toetra izay natao a, fa mbola velomin'Andriamanitra hanana ny fiainam-pandresena. Ary dia zava-dehibe loatra ny mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra marina ry havana. Ary zay hita zay dia mitarika tsy hoe ampahafantaro ary hoe inona ny tokony ataoko e. Zay le lazainy eo, hanontany anao ka ampahafantaro. Satria le tsy fahalalana dia mamono. Ka noho izany dia mba te hahafantatra marina ny sitrapon'Andriamanitra sy ny maha-izy an'Andriamanitra. Ka hitenenana hoe fantatro izay inoko, fa raha fantatra izay inona dia feno indrindra ny fatokinan'Andriamanitra ry havana, ary dia mivoaka ho mpandresy eo anatrehan'ny fizahan-toetra. Fa ny fahatelo ry havana dia izao hoe ny rehefa manaiky ny fahalebiazan'Andriamanitra dia manaiky koa fa mahita an'Andriamanitra. Manaiky koa fa mahita an'Andriamanitra. Eo amin'ny 5 dia izao ny vaky teny. Fandrenesan'ny sofina ihany anie no nandrenesako anao e. Fa ankehitriny izao kosa dia ny masoko no mahita anao. Fandrenesana ny sofina mampiasa ny fitaovam-piainona zany. Sofina miaino. Indray ry havana rehefa voalaza an'izay dia mampitombo fahalalana noho ny fiainona. Kanefa indraindray ny fandraisana an'izany koa indraindray dia vao maika tsy takatry ny sain'ny olona satria tsy hita maso e. Tsy hita maso Andriamanitra miteny, tsy hita maso ny asan'Andriamanitra, tsy hita maso ny halehiben'Andriamanitra. Ary zany lasa indrindra tena fakam-panao an'ny olona le hino an'Andriamanitra zany. Mitady famantarantsika mandrakariva. Mitady tena zavatra hita maso tsika mba handresy lahitsika. Zay zany tsy mety mino tsika raha tsy tena mahita zavatra anankiray. Kanefa moa sambatra anie izay tsy nahita kanefa nino hoe mbara ny tenin'Andriamanitra zany. Tsy voatery izy an'izany foana ry havana hoe ity le zava-magaga fahagagana nataon'Andriamanitra amintsika izay tsika vao ino. Tsy voatery fa ny tena atery atsika dia izao hoe ampahitan'Andriamanitra zany koa tsika amin'ny alalan'ny Baiboly na ny soratra. Eto Joba dia mahita anao Andriamanitra. Ankehitriny izao kosa dia ny masoko no mahita anao. Inona le zavatra hitany Joba ry havana? Rehefa ambarany eo amin'ny tantara ambany eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 17 farany eo ry havana. Dia zany ny zavatra tena hitany Joba zany. Voalazany ao lazainy eo ry havana fa reo le namany Joba reo, ry Elifaza Temanita, ry Bildada Sohita, ry Zofara, reo namany reo izay tonga teo aminy dia tao indrindra fa nisy ny rehetra taminy ihany sy ireo sakaizan'ireo lahy ireo ny fahatezeran'Andriamanitra. Satria tsy mba marina tahaka ny Joba ireo naman'ireo lahy vao ambon'ireo zany izay voalaza mialoha, fa dia tena miteny ny fahamarinan'Andriamanitra zany. Ary Joba mpanompony rehefa ny fona dia ny fona koa izy ho an'ireo naman'ireo. Tsy Joba ny fona ho azy rehetra fa ho an'ny namany koa. Tamin'ny hevi-diso izay nananany namany dia ny fona azy ireo Joba. Voarainy Joba izy amin'ny valim-bavaka zany. Satria Andriamanitra mihitsy no miteny aminy eto ary dia nanjary nankasitraka ny Joba izy. Noho izany fiainam-bavaka sy fonana nataony zany. Zavatra hita koa ry havana eo amin'ny 10 eto. Dia zavatra hita dia izao hoe ary Jehovah nampody ny fiadanan'i Joba raha nivavaka ho an'ny sakaizany izy ka dia nanome azy indroa torak'izay nananany fahiny izy. Zany. Tena hitan'ny Joba zany. Tsapan'ny Joba zany. Fa nisy fitahian'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra azy nampidian'Andriamanitra ho azy ny fiadanany. Ary dia torak'izany koa tonga tao aminy ene ny rahalahiny rehetra, ny ainabaviny rehetra, ny tsapa alahelo niara-ninana taminy, dia nanome azy vakim-bola iray avy ireo sy kavim-bola mena iray avy. Nomeny azy zany tombony ireny Joba zany. Ary eo amin'ny 12 sy manaraka dia ny fiafaran'ny Joba mihitsy mihoatra noho ny voalohany. Ny ombiny amanosiny, ny omby, ny ondry, ny borokivavy, ny rameva, tombo be dia be zany. Ilay maty tany amin'ny voalohany nge zany nomen'Andriamanitra vaovao izy. Ary na ny zanaka aza dia nananjanaka 7 lahy sy vavy telo koa izy
Dia ambariny amin'ny 7:17 fa ny anarany zokiny amin'ilay vavy io nataony hoe Jemima, ny manaraka Kezia, ary ny anaran'ny faravavy Kereny Hapoka. Dia tsy nisy mihitsy vehivavy tsara tarehy tahaka an'ireo zanaka vaviny Job ireo hita tany amin'ny tany rehetra, ary dia niara-ny meny iray ny lova tamin'ny anadany izy. Mandova ange zany ny vehivavy. Tandremantsika tsy milaza hoe tsy mandova zany ny vehivavy, fa ny ara-tsoratra masina ny vehivavy koa dia mandova miaraka amin'ny anadany. Azo ekentsika hatramin'ny fiarahamonina misy ankehitriny zany. Ary ekena moa raha eto amin'ny fanjakana malagasy koa ry havana dia mandova ny ray aman-dreny ny vehivavy. Eto amin'ny 9:12 farany dia nomen'Andriamanitra tombon'andro izy ka ela velona ry havana. Tratrantitra tokoa ary tena ela ny ainana, mbola nahita ny zanany lahy sy ny zafiny hatramin'ny zafin-dohaliny azy. Zany ny zavatra hitan'ny Job zany. Nahita izany fitahian'Andriamanitra sy famonjen'Andriamanitra zany izy. Rehefa malala ao amin'ny tompo. Isika raha eto amin'izao tontolo izao tsika dia mahita fahoriana. Misy ny fizahan-toetra mamay izay manjotsika tian'Andriamanitra mba hiorina tsara amantsika amin'ny finoana. Ary zany ny teny fanevanevitsika amin'izao taona vaovao zao, ary mbola mitohy indray ao anatin'ny vanim-potoana taperan'ny mandat hoe miorena tsara dia aza miova. Amin'ny Korintiana 1:5-7 zany izay mitarika antsika hoe miorina tsara ny finoantsika an'Andriamanitra dia ho tsapanao ny fahalebiazana izany Andriamanitra izany. Ary dia hanekentsika indrindra ilay fitantanan'Andriamanitra amin'ny zavatra misy eo amin'ny fiainantsika rehetra, ka dia tsy ala amin'io Andriamanitra itsika amin'ny androm-piainantsika rehetra. Fa dia naika isika fa manana ny sainy Andriamanitra mba hitondrana ny fiainantsika ary mahay ny zavatra rehetra izy. Anaiky io tsika ry havana ka ahay anatona an'Andriamanitra hifona hibebaka eo anatreny ho an'ny olona rehetra, eny fa na dia hatramin'ny fahavalo aza, mba hisiny ny fiadanana sy ny filaminana hatramin'ny tany sy ny firenena, eny ao anatin'ny tokantrano, hivavaka ho an'ny hafa koa tsika, hitondra ny hafa eo anatren'Andriamanitra. Amin'izany tsika tsy menatra amin'ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika. Ary ao koa ry havana, ny mba azahoantsika tena mahita n'Andriamanitra velona eo amin'ny fiainantsika rehetra, dia noho ilay fitahian'Andriamanitra izay azo antoka fa omeny antsika engany mba samy ahery mandrakariva arintsika ka hiatrika ny zava-misy rehetra izay mitranga, dia hisaotra sy hideran'Andriamanitra tsika ny amin'ireny, ary dia hiaikintsika mbola eo pelatanan'Andriamanitra aho, ary ny eo akaikin'Andriamanitra ny mahatsara. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Iombona mivavaka isika dia misaotra indrindra ry Tompo Andriamanitra Ranaizany an-danitro noho ny fitiavanao anay ka ahafahana indrindra nandreza ny teny izany. Ningatanay aminao dia ampitombohy ny finoanay. Mba olona tena hijoro izahay amin'ny finoana izay tsinona fanifatokinanao Andriamanitra. Mba ho hainay ny mandray ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanay ka anehoanay ny fahalebiazanao reny. Misaotra Andriamanitra fa manana anao izay ihany ho tena tompo sy mpamonjy anay eo amin'ny fiainanay rehetra, ary dia ny fanirianay tsy saraka aminao izay. Ko dia miara-mametraka ny fiainanay eo aminao ary izay Tompo, ka aoka dia ianao nitantana ny fiainanay rehetra, ny aniona, ny ampitsonay, ny mandrakizay dia samy eo apela tananao avokoa, ka tsy misy arombaka anay eo apela tananao Andriamanitra. Fa raha nandresy Jesosy nitsangana tamin'ny maty, nandresy ireo fakapana samihafa, izay koa dia ho mpandresy tahaka ny Jesosy. Nidera ny laza ny saotra ny ajanao tolotra ianao Tompo, ampitombohy ireny finoanay. Dia mivavaka izay ho an'ny tian-davanandronay ity indray Tompo, arovy amin'ny loza, amin'ny aretina amin'ny samihafa izay mba hitoerana eo pelatananao hatramin'ny farany.
ampijereko ny firenenay avao sy tompo. Mifona ho azy izay tompo tahaka an'izay nataony Joba ny fona ho an'ireo namany. Dia mifono zay ho an'ity firenenay ty ao ho an'ny mpitondra anay ho an'ireo tompona ndraikitra samihafa isan-tsokajiny, ho an'ireo mpanabe samihafa isan-tsokajiny, ho an'ny kristianiny, ho an'ny fiangonana rehetra mamela heloka tompo mamindrafo aminay mba tsy ho kapoka ho anay ny zavatra mitranga kanefa nanarana ho anay kosa dia aoka ianao mba hamindra fo aminay tompo ka nolotra ho anay ny fitahina. Efa nomena orana izay tatoato ary mba irinay mbola hitoy ny orany. Jereo ny tantsafa zao nge vo mamboly vary, efa volana janoary zao vo hamafy vary ny sasany, mbola manana fanantenana hamokatra vary amin'ity taona ity. Tsy nananay izany tompoka dia entinay eo anatrehanao fa ianao no manome ny orany, manome orana ianao tompo. Ataovy tsapanay, tsapany vahoaka malagasy fa avy aminao zany ary misy tokony andiny tena ny zavatra mitranga tahaka an'izao. Eo indrindra koa ny aretina Covid-19 Jesosy mivavaka aminao zay. Vonjeo reny taninay, jereo ny taninay mba ho afaka amin'izany aretina izany, mba hitantana izany koa ny tompona andraikitra ka mba samy azo fahasalamana sy ho sitrana izay marary. Hainao ny zavatra rehetra Andriamanitra ka dia manantena anao zay haneo ny hery sy ny fahefanao eo aminay. Dia mivavaka koa izay ho an'ny fiangonana ary mba hijoro tena vavolombelonao ka tsy homenatra ny amin'izany fa dia aneo zany amin'ny teny sy ny asa mandrakariva. Mahay zavatra rehetra mantsenao Andriamanitra ka nitanjonao mba tsisy ho very zay fanana ny fiainana mandrakizay dia mba ho marina izany. Sotro tompo fa mihaino mivavaka ianao ka dia amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany ary sitraka izany akambana amin'ilay vavaka nampianarinao tompo manao hoe raina eo izay ny an-danitra ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, hatao aneny sitraponao ety atany tahaka ny eny an-danitra. Omeo anay anio izay anona saza ho anay ary mamelany heloka tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia misaotra ny tompo antsika riavana nomeny antsika izany teny izany tamin'ity andro an'ity ary mba hitombo anatsika kosa ny finoana fa tsy hampisaraka antsika amin'Andriamanitra ny zavatra mitranga rehetra ka herintsika riavana fa mbola ampelantanan'ny tompo hatrany. Dia mandehana ary amin'ny fifaliana indray amin'izao tontolon'andronao zao ny ampitsonao sy ny mandrakizay ka dia ho tanteraka amintsika izao tsodrano zao izay tinoana amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary Andriamanitry ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka ka aokarovana avokoa ny fanahinareo, ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mandehana ary amin'ny fifalian'ny tomponareo. Teo an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Simbola nisy tompo nandatsy ny anoanao onenako ny fony raha hitomany anao malala eo imasony ianao fataditiwe kanso
Sini sentunamai izao denizao amsun Zeso Ansu Zeso Ansu Zeso Ampitunya Yananifu Ansu Yansu Zeso Ampilamini jai Nyala yelu nanzu Sini sentunamai Izao denizao amsu Zeso Sini sentunamai izao denizao amsu Zeso Satria malaleo imasoko ianao eny be voninahitra sady tiako ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana